Miaraba antsika rehetrarehetra indray izay manaraka ity vidéo ity androany. Misaotra antsika rehetra izay mazoto manaraka ity page ity na amin'ny resaka cover zany na amin'ireny fizarana mahakasika ny gitara izay ataoko ireny. Eto dia ity resaka amintsika mahakasika ny fianarana gitara, koa manasa antsika rehetrarehetra anaraka ity vidéo ity hatramin'ny farany. Mizara roa mazava tsara ny fianarana gitara ato aminay. Voalohany dia misy ny atao hoe cours en ligne, dia misy ny fividianana vidéo. Samy hafa mihitsiny ireo méthode anankiroa ireo fa ny vokatra tokony hitovy satria samy natao hampahay gitaranao daholo izy ireo. Omeko anao ary ny fomba ahafahanao mahalala hoe iza no mety aminao amin'ireo méthode anankiroa ireo, dia omeko anao ihany koa ny santionany amin'ny programme izay mety ho hitanao na amin'ny cours en ligne zany na amin'ny fividianana vidéo. Ny cours en ligne amin'ny cours en ligne zay dia tsy makaty aminay akory ianao, ary zay ihany koa tsy makany aminao. Misy amintsika manko tsy mahafantatra fa hoe aiza le toerana amin'ny cours en ligne. Tsy hoe izay tsy manana toerana fa manana toerana izahay, fa ny cours en ligne mihitsy no ataonay fa zay tsy mampianatra mivantana. Dia ndao ary ho zaraiko aminao hoe inona ny zavatra ho hitanao ao anatin'izany cours en ligne zany raha fitiantsika mahakasika an'ilay izy. Ny cours en ligne aloha zany dia sur téléphone no ianarana anazy na manana ordinateur ihany koa ianao. Zany hoe mila manana gitara miaraka amin'ny téléphone. Ny téléphone dia mba ahafahanao maka vidéo ny zavatra ataonao, ary ny gitara dia mba ahafahanao mamerina. Ka rehefa manana téléphone ianao fa tsy manana gitara, na manana gitara ianao fa tsy manana téléphone, dia tsy mety aminao aloha ny cours en ligne. Amin'ny cours en ligne dia obligatoire ny fanaovana devoir, zany hoe na inona asanao, na inona fiavianao, na aiza toerana misy anao na any ivelany na eto Madagasikara, dia tsy maintsy manao devoir. Ny cours en ligne zany dia misy ny sazy ho an'ny olona izay tsy afaka manao devoir, misy ihany koa ny avertissement omena ny olona tsy afaka manao devoir. Raha olona zany ianao ohatra hoe manao mission foana, na mety dokotera ny asanao, na mety polisy ny asanao, na reo olona tena hoe be asa be reny, na misy asa tampotampoka be reny, na reo olona ihany koa izay mody alina foana, ohatra ny hoe amin'ny 9 alina, amin'ny 10 alina vao tonga ao an-trano ianao, dia ireny olona ireny zany dia tsy natao anazy ny cours en ligne satria tsy ho arako mihitsy ny vitesse ny fianarana. Mariako eto fa accélérer ny cours en ligne, zany hoe tsy normal ny vitesse tsika fa tena aingana au maximum possible. Marihana fa 6 volana isika no manao cours en ligne. 6 volana zany hoe mizara niveau anankitelo izy débutant, moyen ary ny avancé. Ny ao anatin'izay 6 volana izay dia zavatra ianao aranao any amin'ny école mandritra ny 5 taona na 3 taona no hitantsika ao anatin'io cours io, dia mila vonona zany ianao amin'ny cours accéléré ao anatin'izay. Ka rehefa tsy vonona ianao amin'ny anao cours accéléré, mety misy amintsika mety tsy mahazaka rythme, dia tonga dia mividy vidéo no mety aminao dia mianatra miadana ianao ao anatin'izay. Amin'ny cours en ligne koa dia afaka manontany tsika raha misy zavatra tsy azo, raha misy zavatra manitikitika anao tamin'ny zavatra nianarana, dia azo atao tsara ny manontany ao anatin'ilay izy. Ao anatin'ny niveau débutant tsika dia mianatra tsika resaka médiator, mianatra tsika exercice entina amolahana tanana, ary mianatra tsika ireo karazana akora mila iangana amin'ny fianarana gitara. Isaky ny talata no manome ny lesona sy ny exercice ary ny hira. Misy fotoana sady manome lesona, manome hira, manome exercice. Misy fotoana mety hira fotsiny, misy fotoana mety exercice fotsiny, fa matetika dia tokony manao hira ray isan-kerinandro sika ao anatin'ny cours en ligne. Mariako eto fa ao amin'ny débutant io tsy zavatra hoe tsotra be ny anaranao, nefa koa tsy zavatra sarotra be, fa ana débutant. Ny atao hoe débutant dia olona tsy mahay ninina. Misy ihany koa nefa débutant fa mety efa mahay izy fa mbola tsy mahay an'ireny zavatra noteneniko ireny. Ao anatin'ny débutant ihany koa tsika dia mianatra resaka capodastre sy base voalohany mila iangana, indrindrindrindra resaka note sy ny amin'ny accord. Ao amin'ny débutant ihany koa tsika dia efa mianatra manova cléna hira, ohatra hoe radon cléna hira dia ohatrany anaovana azy rado dièse raha reny ohatr'izany, dia ataontsika ao anatin'ny niveau débutant zay. Dia miakatra tsika eo ny niveau moyen. Amin'ny niveau moyen indray dia efa manomboka manohy an'ilay zavatra natao tao amin'ny débutant tsika. Tao amin'ny débutant zao tsika dia efa nanao ihany koa ny resaka gamme,
ny sasatsasany amin'ny gamme de toizantsika karazana gamme hafa izy ao amin'ny niveau moyen de sady anarantsika amin'ny tonalité hafa le manao solo. Marihana fa mpianatra atao aminay dia débutant de efa tsy maintsy mianatra solo ary ny solo tsy maintsy ianarana miaraka amin'ny accord tsy afaka sarahana izy anankiroa. Misy amintsika manko manontany ohatra hoe ohatrina ny mianatra accord fotsiny na ohatrina mianatra solo fotsiny. Ireo zavatra anankiroa ireo tsy azo sarahana. Ohatra ianao zara mianatra teny-pirenena anankiray de misy ny grammaire de misy ny vocabulaire. Tsy mety ianao ray anatra teny-pirenena de nefa hoe ianao mahay grammaire be nefa tsisy vocabulaire eny an-tananao de tsisy dikany izy. De ohatr'izay koa zany ataontsika atao amin'ity cours ity. Santionany amin'ny ianarana ao anaty niveau moyen ohatra ny resaka notion na relativité mianatra gamme ihany koa tsika zay gamme mbola tsy nianarantsika tao amin'ny débutant ohatra de mianatra hira ihany koa manao exercice ary misy lesona ianarana isan-kerinandro. Ohatr'izay zany ao amin'ny niveau moyen. Ao amin'ny niveau moyen koa tsika de efa manao exercice mba ahafahanao manana oreille musicale. Le oreille musicale zany tsy ianarana fa vokatry ny fahaizanao sy ny vokatry ny fiainonao dia lasa manana oreille ianao fa tsy hoe zavatra ianarana le izy. De exercice entina manosika anao anafaingana an'izany. Za manokana zao tamin'ny anatra dia tsy mba nanana oreille musicale mihitsy fa ny fianarana gitara tsikelikely sy ny fiainona hira foana no nafahako nanana oreille. De zavatra nianarako tao anatin'ny taona maro tao anatin'ny 5-10 taona nitendreko gitara no omeko anao anatin'io niveau moyen io. Ao anatin'io niveau moyen io tsika de efa manomboka mianatra ihany koa ny resaka efehana phrase. Ohatra ny misy phrase ataonao dia misy efe apetaka ao anazy mba tsy tonga an'izy ho maina be ohatra ny ataon'ny olona. Mianatsika resaka binding, mianatra ny fampiasana an'ireny slide, ny pinch, ireny tsika sy namany ao anatin'izay tsika dia miezaka mba hatonga ny fitendrinao indrindra ny solo ataonao hiavaka amin'ireo namanao. Ao anatin'io niveau moyen koa tsika dia mianatra ny atao hoe dynamique sonore. Zavatra ianarantsika koa zany karaha tsy fantatrao zany de manaova ianao inscription amin'io cours en ligne io. Manarak'izay koa ao anatin'io cours en ligne io de misy exercice famolana tanana toy an'ilay tamin'ny débutant fa izy indray famolana tanana entina anaovana solo. De arakaraky ny fomba andraisanao azy zany fa raha mahalinanao zany dia afaka mianatra ianao. Ao amin'ny niveau avancé kosa tsika de anisan'ny santionany ianarantsika ao ny resaka harmonisation de mianatra koa tsika ny gamme mineur harmonique de mianatra tsika resaka accord. De ny accord misy fianarana accord foana amin'ny niveau rehetrarehetra fa misy fivoarana sy melalina kokoa le izy zany de mesarotra kokoa. Misy karazana accord ianarantsika amin'ny débutant de misy ianarana moyen de misy ianarana amin'ny avancé. Dia ao anatin'izay ihany koa tsika amin'ny avancé dia misy hira, misy exercice ary misy lesona atao. Ireo zany de tsy afaka misaraka ireo atao aminay ary tsy maintsy mianatra solo sy mianatra accord hatrany. De ao ihany koa tsika manomboka mianatra ny resaka improvisation tsikelikely. Ny improvisation tsy hoe zavatra tena mety ianarana be fa menay notion ianao de anjaranao ny manitatra sy mampiasa ny zavatra natorinay rehefa avy eo. Ny niveau professionnel moa zany mbola tsy misy aloha hatreto fa omentsika miandalana eny ihany fa rehefa manomboka mandeha ny niveau professionnel dia manao annonce eto amin'ny page ihany izahay fa mbola eo mpanomanana ny programme rehetrarehetra. Le professionnel zany de natao andreny olona tena hoe te ho lasa mpampianatra mihitsy izy na ihany koa olona tena hoe ndeha hitendry amin'ireny artiste reny sotry zany dia zay no ianarana amin'io. De ndao ary ho jerentsika indray hoe inona indray le hoe atao hoe mividy vidéo tutoriel. Ilay mividy vidéo tutoriel indray dia tsy cours en ligne le izy. Zany hoe tsisy toerana ihany koa averika any zay manana toerana fa izay tsy mampianatra mivantana na manana toerana fa mamaly page mamaly commentaire manao vidéo no ataonay amin'ny toerana misy anay fa zay zany tsy mampanao cours mivantana. Makasika ny vidéo tutoriel dia natao an'ny olona tsy afaka mianatra en ligne le izy. Ohatra hoe ny olona izay mety kamo manao devoir, misy olona ihany koa mety hoe mazoto izy manao devoir fa mety menatra izy misy karazan'olona ihany koa mety mba tiano vie privée le fianarana, misy karazan'olona ihany koa mety hoe noho ny asany mety ohatra hoe ny asany miditra amin'ny 9 maraina de mirava amin'ny 9 de tonga ohatrany izy tonga de valaka be tsy mahavity ninona intsony de reny olona reny zany tokony mividy vidéo tutoriel. Ny vidéo tutoriel indray dia
niveau débutant sy moyen efa vita fa ny avancé zany a eo ampanaovana azy mihitsy zay dia omena ianareo eto amin'ny pejy ihany koa ny fivoahany rehefa vitanay daholo izy. Ny niveau professionnel moa zany dia mbola tsy mieritreritra anao an'iny amin'ny vidéo midy mihitsy izay satria somary sarotsarotra ny mpianarana anao rehefa tsy cours en ligne na cours mivantana ny zavatra hoe professionnel zany. Fa aloha zany tonga de raha tena hoe anao professionnel anao de miandry an'ilay amin'ny cours en ligne. Fa ity indray zany de ho antsika zay mety hoe te hianatra fotsiny ianao an-trano ao anatin'io tsika mitovitovy amin'ny cours en ligne ihany, ny résultat mitovy fa ny filahatry ny programma sy ny fomba entiko hitondrana ny fanazavana no samy hafa. De mety antantsika hoe izy am'ireo zany no aizanaingana, ny aizanaingana de tsy miankina am'le méthode avy aty aminay fa tena miankina 100% aminao. Ohatra hoe raha misy olona ataontsika rakoto ny anarany de misy olona ataontsika rabe ny anarany de rakoto ohatra mitendry adiny ray isan'andro, i rabe mitendry adiny ray isan-kerinandro de i rakoto no mahay aingana ny rabe. Tsy question hoe cours en ligne na cours mivantana na mividy vidéo fa ilay fikotranany ao an-trano no mampiavaka azy. Karaha mividy vidéo ianao de tsy midika zay hoe resin'ny mpianatra amin'ny cours en ligne ianao na hoe manao cours en ligne ianao zany de mahay noho ny olona mividy vidéo, tsy izay le izy. Fa rehefa mividy vidéo kosa ianao dia mitondra flash na ataonay anaty DVD le izy dia manampy vola ianao zany de graviantsika le izy. De rehefa atao ny gravage any amin'ny DVD anaky 10 any vao atonina azy rehetrarehetra satria mavesatra le izy. Dia ho antsika ny ivelany omena lien ianao de ny vola alohantsika rehetrarehetra mitovy, afa-tsy ny olona mividy amin'ny DVD any no manampy vola satria ny azy mbola miampy gravage. De raha linitsika rehetrarehetra dia tsy eo amin'ny commentaire no ahafahanay mahalala hoe liny ianao ary misy fotoana koa tsy arakay le eo amin'ny commentaire fa ny tena mety dia mandefa MP ianao ao ianao miteny hoe za lina mahakasika an'lisa de manontany ianao sy milaza ny ao am-ponao de hoe izy am'ireo no mety aminao. Amara-parana antsika ny fanazavana dia manasa antsika rehetrarehetra izay andefa MP mba tonga de ilaza ny anaranao, ny toerana misy anao sy ny asanao satria mila fantatray ny asanao. Misy amintsika ohatra ny hoe gardien ny asanao nefa ianao te hianatra en ligne de tsy le asa gardien ratsy fa tsy mety am'le cours en ligne fotsiny le izy satria tsy ho araka ao mihitsiny ny vitesse-tsika ao anatin'ny cours en ligne raha olona occupé be foana ianao. Misy amintsika ihany koa mety hoe vacances de afaka mianatra tsara de mety misafidy vidéo ianao nefa mety hoe cours en ligne de efa mety aminao de anjarantsika zany manome an'izay mombamombanao zay ao amin'ny MP. De mariako eto fa ny cours rehetrarehetra omenay dia ho an'ny olona 20 hatramin'ny olona 15 taona. Ka ianao raha ohatra ny olona 15 taona de tsy mety aminao na ny cours en ligne na mividy vidéo. Ny antony mbola zaza loatra zay de reny olo reny zany mitady olona mpampianatra mivantana no mety am'ireny. Fa ho antsika zay 20 hatramin'ny 15 taona dia mbola sokajiana anatin'ny tanora zany de afaka manao ny cours en ligne sy ny mividy vidéo de ianao zany mahalala hoe ty mety amiko na ty. Ny antony ilazanao ny toeranao ihany koa any amin'ny MP de misy olona misafidy cours en ligne izy nefa any aminazy tsy misy réseau de reny olo reny zany mividy vidéo no azony atao. De ohatr'izay zany fandamina mahakasika an'izy de manasa antsika rehetrarehetra raha liny ianao de mandefasa MP avy hatrany ary mariako fa amin'ity volana ity zay de manao karazana réduction. Le réduction io tsy hoe réduction be fa réduction amin'ny antonony satria maro amintsika no te hanara roatra an'izay de ty volana mars ty any zay fa rehefa manomboka amin'ny volana avril de miverina normal ny prix rehetrarehetra. De manasa antsika rehetrarehetra ary anoratra anarana sy andray anjara ao anatin'izay zavatra rehetrarehetra zay de ny tanjona de ny aizanao gitara ihany misaotra tompoko.